Alamoao eo akaikinao hoe tongaso. Haleluya. Tsara Jesosy. Amen. Androantsika dia fampahery amin'ny tenin'Andriamanitra izay ahafahantsika mandroso tsara, ahafahantsika tafatoetra tsara amin'ny fampianaran'i Kristy. Indraindray rehefa tsy tafajo amin'ny fototra ny kristianina dia mety miova izany. Fa tian'Andriamanitra zao sianao mba tena hijoro tsara. Amen. Teneno eo akaikinao hoe tian'Andriamanitra zao sianao mba hijoro tsara. Tsy ala amin'ny lalana. Amen. Tsy ala amin'ny fampianaran'i Kristy, tsy ala amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tsika maka tenin'Andriamanitra ao amin'ny Kolosianina ny vakitsika. Kolosianina 2:2 andiny 5. Kolosianina 2:2 andiny 5 dia zao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo fa sao misy mahalasa anareo babon'ny filôzofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatonotony razana, araka ny avidim-pianarana zao tontolo zao fa tsy ara Kristy, fa ao amin'ny tenany ny toeran'ny fahafenon'ny fomba an'Andriamanitra rehetra, ary anareo dia tanteraka ao aminy, sady izy ny lohan'ny fanampahana sy ny fahefana rehetra. Ary tao aminy koa ny namoronana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesoana ny tenany nofo, dia tamin'ny famoran'i Kristy. Faraniarana levona tamin'ny anareo tamin'ny batisy, izay niaranareo mitsangana tamin'ny koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Haleluya. Misy tenin'Andriamanitra eto eo amin'ny 1:20 hoe fa tao aminy koa ny namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesoana ny tenany nofo, dia tamin'ny famoran'i Kristy. Teneny eo akaikinao hoe famoran'i Kristy. Tsy natao tanana. Amen. Zany hoe tsisy idiran'olombelona zany, fa Kristy no nanovantsika. Amen. Kristy no nikasika ny fotsika, Kristy no niasa tao anatsika, dia niovatsika. Amen. Fanahy masina tamintsika nandray a Jesosy dia nandray ny fanahy masina, dia niovitsika. Famorana tsy natao tanana. Teneny eo akaikinao famorana tsy natao tanana. Tia zay asan'Andriamanitra. Rehefa mitorina ny filazantsara nandray a Jesosy ianao, nino a Jesosy ianao a, ny asa tao anatsika ny fanahy masina, niova isika. Haleluya. Zavatra mety tsy tianao taloha na tianao taloha, le tsy tianao taloha lasa tianao, lasa mety hoe tsy tia mivavaka ianao, tsy tia, tsy haiko hoe. Dia mety ihany koa ny zavatra tianao taloha niova ianao, niova isika. Taloha ianao mety tia, tsy haiko hoe mizavaka tianao, voafanotry ny sigara ohatra. Fa rehefa nandray an'i Jesosy niasa ny fanahy masina, tsy tianao azy le izy. Za manokana taloha tena 17 taona angamba, 19 taona voafanotry ny sigara. Tsy olombelona no nanafaka fa Jesosy. Haleluya.
teneneo akaikinao tsy olombelona manapaka fa Jesosy. Aga ianao niezaky hiteny an'io zanakao io izy giaranao io ho any amin'ny eny ianao afo kely lasa afo be. Tsy hanova azy zany sady tsy marina zany fa mila miona amin'ny Jesosy izy. Halleluja. Mila miona amin'ny fitiavany Jesosy izy. Mila miona amin'ny fahazavana izy. Zay le hoe famorana tsy natao tanana, tsy nataon'olombelona, tsisy idiran'olombelona. Amen na? Tenenao akaikinao tsisy idiran'olombelona. Fa asan'Andriamanitra. Ino ny asan'Andriamanitra ve ianao? Antanino akaikinao misy mino ny asan'Andriamanitra ve ianao? Mino ny asan'Andriamanitra ve ianao eo amin'ny vadinao? Mino ny asan'Andriamanitra ve ianao amin'ny zanakao? Mino ny asan'Andriamanitra ve ianao eo amin'ny fiainanao? Avelao Andriamanitra hitratsera. Amen na? Tenenao akaikinao avelao Andriamanitra hitratsera. Tamin'ny famorana tsy natao tanana. Ny anjarantsika zany dia zao hoe mivavaka mba hiasa amin'ilay olona Andriamanitra. Amen na? Ny anjarantsika dia mivavaka mba hiasa amintsika ny Tompo, manera ny Tompo hiasa eo amin'ny fiainantsika mba hanovantsika isan'andro isan'andro. Amen na? Tsy anjarako ny manova ny vady, tsy anjarako ny manova ny zanako. Halleluja. Tenenao akaikinao tsy anjarako ny manova anao. Nenetsika te handova olona. Mavita manova olona ve tsika? Ha? Antanenao akaikinao mavita manova olona ve tsika? Mba miova amin'izay. Avelao ny Tompo hiasa. Ny anjaranao mivavaka dia mikasika azy Andriamanitra. Amen na? Ny anjaranao dia mitondra ny azy fijaliana ao maneho fitiavana rehefa miseho amin'ny fiainanao le fiainan Kristy voakasika izy. Amen na? Miova izy. Zay le famorana tsy natao tanana zay. Zay asan'Andriamanitra, asan'ny fanahy masina tamin'ny fotoantsika nandray an' Jesosy dia nandray ny fanahy masina tsika. Dia ny fanahy no manova antsika. Rehefa tsy ao anatin'ny olona izay fototra izay dia nandray ny olona miova. Lasa mivadika any amin'ny lalàna. Ohatrany hoe manompo ny Tompo amin'ny lalàna ny olona. Za zao nandray an' Jesosy rehefa nandray an' Jesosy niova ny fiainako tsapako mihitsy nandray tsy mila tenenina rehefa ny fanahy masina mametraka fandresen-dahatra atao anatiny. Misy zavatra hitako tsy mety dia misy fandresen-dahatra ny fanahy masina. Tsy alezy le fanahy masina ao anatinao tsy mahazo ray. Zay no tena asan'ny fanahy. Ka tsy marina zay. Zay no tena fitarihan'ny fanahy tsy mahazo aina ny ao anatinao. Misy zavatra seza mitompo amin'ny masonao dia tsy mahazo aina ny fanahy ao anatinao dia miala ianao. Misy resaka hitanao tsy mampandroso tsy mahazo aina ny fanahinao dia miala ianao. Ary zany olona nandray an' Jesosy misy fanahy masina mametraka fandresen-dahatra ao anatiny. Amen na? Ary zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mila ampianarina ianao hoe aza manao an'izao na aza manao an'ity. Fa ny fanahy no miasa ao anatsika tsiraray avy. Fa rehefa tsy ao anatin'izay foto zay ny fiangonana dia miverina amin'ny lalàna. Ako teneniko hoe rehefa nanolo tena ho an' Jesosy niova ny fiainako nandray an' Jesosy niova ny tany anako misy fandresen-dahatra ny fanahy masina fa taoriana ny olona nitaizanao tao amin'ny Tompo lasa ny mifangaro ny filazantsara.
ny fangaro ary rehefa mifangaro filazany tsara dia tsy voataizana ny tokony misy intsony ny mpino. dia ny zavatra tsara tsy ao anaty fototra ianao ary rehefa tsy tao anatin'ny tena filazany tsara dia lasa atongilailan'ny fampianarana isan-karazana. Za azoko antoka mihitsy fa raha mihaino tontelo ty zanako ty ohatra dia fantany hoe tsisy zany. Tena marina zany. Fantany hoe tsy filazan-tsara zany. Raha mihaino tontelo hafa zany. Satria efa manomboka fa apetraky ny tompo ato amin'ny fiangonana ny tena fototra. Sa tsy marina zany? Fa rehefa tsy tsara fototra ny kristiana dia manomboka mitady fampianarana hafa, mitady fototra hafa. Zay zao dia efa tetezina daholo ty rehetrarehetra ty. Efa nisy fotoana tafavily tany amin'ny lalàna. Antanio leo akaikinao ianao hoe fa mivilivily hoe. Ha? Alasana vavy rehefa tsika ho ny tenin'Andriamanitra hoe natao ho amin'ny fahafahana ny entsoina anareo. Galatiana dia tratran'izay. Rehefa tena tsy tafapetraka tao amin'ny fototra ny Galatiana dia nisy olona tonga mitondra fampianarana hafa tao amin'ny fiangonana. Nitondra fampianarana tomarina. Izay miteny hoe ianareo fa nandray an' Jesosy fa zao koa tsy maintsy forana ianareo vao zay vao tena izy. Tsy maintsy forana nareo vao tena mandray famonjena, zay vao tena ara-dalàna zavatra rehetra. Ary efa tsy tao anaty fototra tsara o Galatiana reo dia nisy vao ilangilana zany dia efa lehilahy lehibe ndray mbola foray. Resaka famorantsika. Teny aminao ianao, teny aminao hoe afaka tsy mamora ny zanakao ianao, afaka mamora ihany koa. Ha? Amen na? Raha ohatra ianao tsy mahazo aina satria mamora, satria tsy namora ny zanakao mbola ny zavatra mamatotra anao zay. Ary ny famorantsika ny zanatsika satria tsika malagasy dia nisy fomba isan-karazany malaza hoe tsy lehilahy raha vao tsy foray. Fa tsy tokony ho voafato zany tsika. Amen. Amen. Ao tsika ho kristianina afaka. Teneny eo akaikinao tsika ho kristianina afaka hoe mety gagagava ianao amin'izany. Fa tsy tokony ho voafato zany. Tsy tokony hoe noho ny avivavahana no anaovanao an'izany na noho na fomban-drazana. Fa ny famorana koa dia resaka inona moa zany ara-pahasalamana. Nefa tsy zany tsy resaka hoe fivavahana satria ndraindray ny olona teo voazonao anatin'izay zany hoe raha ohatra ka ohatra any hoe tokony ho foraina voafora ny zanako. Raha ohatra hoe misy zany olona ohatr'izany, raha ohatra ihany ny lalàna dia aloha misy olona ohatr'izany mihitsy eo ampisalasalana mihitsy. Sady sabata ihany izy no inona re afaka lahady ihany raha avy nitomboka marina ihany sabata io afaka ihany satria zako tsy miasa rehefa sabata.
Fa manina ianao misalasala ohatr'izany. Zany teny aminao androany e. Tsy voafaritra ao anaty lalàna intsony a isika rehefa kristianina. Amen. Rehefa kristianina ianao dia afaka amin'ny lalàna. Fa Kristy farany lalàna. Amen. Tenenao akaikinao rehefa kristianina ianao dia afaka amin'ny lalàna. Satria nahoana ny lalàna zany dia natao hibaiko, natao hifehy. Fa tsy izay lalàna izay intsony no fehatsika, fa rehefa zanak'Andriamanitsika dia tarihany fanamasina. Amen. Tenenao akaikinao rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia tarihany fanamasina. Tsy resaka intsony hoe aza manao an'izao na aza manao an'izao, fa ho tenin'Andriamanitra hoe soratanao am-boky ny lalàna. Lay lalàny Kristy. Raha mitady verset ianao dia betsaka ny verset efa nanomana ihany aho. Fa tsy haiko na voavaky daholo. Fa ny fanahy masina no mitahaka atsika. Amen. Tsy voavaky ny fomba fombontsika na fahazarana na fomba fanao, fa tarihan'ny fanahy masina ny zanak'Andriamanitra. Amen. Tenenao akaikinao tarihan'ny fanahy masina. Ary rehefa tarihan'ny fanahy tsika dia afaka tsika izay. Ianao atokony fiasan'ny fanahy masina. Tenenao akaikinao ianao atokony fiasan'ny fanahy masina. Ataontsika atokony fiasan'ny fanahy masina. Na eto amin'ny fiangonana ataontsika atokony asan'ny fanahy masina. Ho an'ireo tanora eo, ho an'ny lehibe, ho antsika tsirara ihany, ho an'ny zanatsika mahatokony asan'ny fanahy masina tsika. Na amenao lalàna be aza anie ny olona anankiray hoe zao tsy azonao atao, zao tsy azonao atao, zao tsy azonao atao, zao tsy azonao atao. Tsy mbola afaka iny olona iny. Mety tsy manao izy a, no mitahotra anao, fa ao anatiny mbola misy fanenina. Fa rehefa ny fanahy masina ny miasa, mikasika azy, afaka tanteraka izy. Fa izay toerany fanahy izy dia misy fahafahana. Amen. Na tenenao akaikinao izay toerany fanahy misy fahafahana. Rehefa ny fanahy masina mikasika azy, rehefa ny fanahy masina ny miasa ho aminy, afaka tanteraka izy, lasa misy tahotra n'Andriamanitra ao anatiny. Halleluja. Tenenao akaikinao mba tsara eo fiainanao hatrany ny tahotra n'Andriamanitra. Misy tahotra n'Andriamanitra. Tadidiko mihitsy tamin'izaho voanolo tena ho an'i Jesosy. Io misy anabavy zay mivavaka ao aho. 17 taona tamin'izay dia tena efa andalany anao pa zany ngambany hoe lasy zao. Fa misy anabavy ko mivavaka ao aho izy. Eko fa izy mivavaka ao aho dia zaho meme. Zaho meme a. Tena zao tontolo zao misarika anao. Ary efa manao pamity zany efa andalan'le tena hitanao le tity maldive voaka mamonjimonjy fety balina isan-karazany. Mamatotra tsy tana mihitsy ianao fa lasy. Dia misy an'izay nabavy zay mivavaka ao aho. Misy fotoana amin'izay ary dia fanao fotoana izy ity dia arivo fotoana dia hamonjy balina aby zany. Teo amin'izay na lasa lavavy gaga fa misy zavatra tsy nahazo aina tato anaty. Raha zao tonga dia oatra misy tahotra zany atao anaty. Raha zao moa ianao fanao fotoana amin'iny vonoana iny ihany dia zao any any dia any. Nanomboka ny asa ny fanahy masina. Fotoana andehanana mihitsy ny asa ny fanahy masina. Inona ozy nareo?
Tarihan tompo dia ho any am-piangonana. Dia hivavaka. No entin'ny tompo tany am-piangonana, ohatrany hoe dia amin'izay raha hivavaka. Taloha zany vavaka zany ohatrany hoe rehefa manala BPC anao dia lasa ianao makany am-piangonana. Za tena zay mihitsy taloha. BPC manena lasa ianao mivavaka. Dia misy fametrahan-tanana isan-kalahby dia lasa ianao tao amin'ilay toerana anankiray dia lasa. Afaka BPC. Vai Jesosy. Fa tamin'izay fotoana zay tena hoe nanomboka ny asa tao aminao fanahy masina. Tsy tao anatinao aloha izy fa teo aminao noho ny le vavaka. Halleloja. Tenenao akaikinao noho ny le vavaka. Rehefa nandeha dia zavatra nitsanga nakany am-piangonana nitoriana ny tenin'Andriamanitra nandray an'i Jesosy any. Halleloja. Nanomboka teo miova ny fiainana. Nisy fotoana nakany am-piangonana aloha dia tao aorianan'izay indray dia hoe satria voafaritry ny sigara ianao dia tamin'izay fotoana izay zaho hivavaka ho azaho mbola hivoaka sigara. Za mihitsy ny teneniko. Za indray hoa ty sigara ty sy misaraka amiko ty. Lasa amin'izay nakany am-piangonana dia tsy misy sigara atao anaty. Hoe atao paosy zany. Dia hoe rehefa avy mivavaka dia fa zavatra nitsanga ndray tonga ny tohiteny kasika indray ny fanahy masina. Halleloja. Teny le mpanompon'Andriamanitra misy olona mampalahelo ny fanahy masina eto izy izy tonga dia za vao tsindrona tato akoho. Rehefa voatsindrona tao koa dia lasa nivoaka dia rapahako ilay sigara nanomboka teo afaka. Halleloja. Asa ny fanahy masina zany. Za taloha tamin'ny sigara zany efa teneko taminay hoe mivoaka sigara dia maty le tatafaranay tamin'izay fotoana zay. Dia ho zay tamin'ilay cousin hoe zaho tsy voka an'ity tsony. Dia nitsako teo masony zareo le sigara. Zaho tsy voka ka izy mivavaka be izy. Zaho tsy voka an'ity tsony e. Adalànareo izay voka za tsy voka an'ity masony le cousin sady morearesy tsy haiko hoe. Ray volana. Mbola tsy mivavaka zany volana. Voka sigara amin'izay le razokonay. Tena nahenao an'le fofony ianao ohatrany hoe misy inona re so sisy manitra be zany ka. Dia ozy le zokonay tamin'izay ho za taminy satria manitra be le izy dia tsy tato. Ameo amin'izany aho io zay anao koa be zesy tamotsiny be teniteny teo indray dia voafatotra. Fa rehefa ny zanaka no manafaka dia afaka soa miana eo. Amena. Tao alasana bavy hitoy atoko ny fanahy masina. Amena. Taontsika hitoy amelan'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainatsika. Amena. Atoko ny fanahy masina ho an'ireo zanatsika ireo. Atoko ny fanahy masina ho an'ireo ray aman-drenitsika ireo. Atoko ny fanahy masina ho an'ny tokantrantsika. Amena. Amelan'ny tompo hiasa. Zay le hoe famorana tsy natao tanana fa raha vao miditra eo ny tananao dia korontana eo. Raha vao sika miezaka asan'olombelona fa avelao Andriamanitra hiasa. Amena. Avelao fanahy masina hiasa. Rehefa tsy ao anatin'ny fotsika dia lasa mivily makany amin'ny lalàna. Lasa miteny aza manao an'izao na aza manao an'izao na aza manao an'izao. Ilaina ny fananarana. Ilaina ny fananatra fa mifananatra amin'ny fon'i Jesosy. Amena. Raha nanatra ny zanakao ianao mangatany fanahy masina. Tompo omeo ny fonao a Jesosy. Atao fitsapany ty zanako ty fa amin'ny fitiavana.
ny tenenako aminy. Amen. Tena hoe fitiavana ny tenena mba ho tsapany hoe le fony kristiany eny hoe kao aminy, le vo tsy te ahita azy andeha ho any amin'ny lalan-dratsy intsony, tsy te ahita azy andeha any amin'ny lalana tsy mety intsony, dia mety mitariky anao ny fanahy masina hiteny. Fa tsy le fo fahatezerana be inona tahaka zany. Satria tsika mikapoka zanatsika amin'ny fahatezerana. Milatsaka kely ny sotro. Eo tsika hoe azaiko izay ny tenin'ny tompo hoe faizo ny zanako. Faizo ny zanako tonga dia le fo napatezitra azy hoe milatsaka ny sotro na vaky ny voliana alina zany. Fa misy olona tena amin'ny fitiavana ny ananarany. Ary ny fanahy masina mitariky azy analatra, anafay fa ny fony Jesosy. Amen. Amin'ny fitarian'ny fanahy masina, teneny eo kaikinao hoe amin'ny fitarian'ny fanahy masina, amin'ny asan'ny fanahy masina. Amen. Ka ho tenin'Andriamanitra hoe fanavaka itsika eo amin'ny Hebreo 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 9:4. Hebreo 9:4. Io tenin'Andriamanitra maneo amin'ny anaran'i Jesosy fa ankehitriny amanazy fampitovivavahana tsara lavitra noho ireny izy, iaraky nanaovana azy mpanalanana amin'ny fanekena tsara lavitra izay natao tamin'ny teny fikasana tsara lavitra. Andiko avito fa raha tsy nanatsiny zany fanekena voalohany zany dia tsy mba nisy fitoerana ho dedavina ho amin'ny faharoa. Fa nanome tsiny ny olona izy nanao hoe indro avy ny andro Jehovah izay anaovako fanekena vaovao ny taranak'Israely sy ny taranaki Joda, nefa tsy araky ny fanekena nataoko tamin'ny razana tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka avy tamin'ny tany Egipta, fa ireny dia tsy nitoetra tamin'ny fanekena, ary izao kosa tsy nitandrina azy io Jehovah. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely, rehefa afaka izany andro izany Jehovah dia ataoko ao an-tsainy nalako ary soratako ao am-pony, ary izao andriamaniny ary izy olo. Andiko raiky amby folo. Ary samy tsy hampianatra ny namany avy sy ny rahalahiny avy izy ka manao hoe mahalala Jehovah, fa samy ahalala avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Amen. Fa mila fony tsy fahamarinany aho ary tsotsarovako intsony ny fahotany amin'ny anaovany hoe vaovao dia nataony efa ela ny voalohany sady efa ela tsy trantratra ka madiva ho levona. Isan'ilay fanekena voalohany zany dia le fanekena taloha, dia ny fanekena tamin'ny lalàn'i Mosesy zay nisy tsiny izy izy, satria lalàna zany tsy nanova olona ny lalàna fa nametraka ny olona tao ambany fanameloana. Dia nanao fanekena vaovao. Amen. Nanao fanekena tsara lavitra. Ary fanekena io dia ho soratako ao am-pony ny lalako izy dia ataoko ao an-tsainy, dia ataoko ao an-tsainy ny lalako ary soratako ao am-pony, ary zao andriamaniny ary izy olo. Samy tsy hampianatra namany avy ka hoe mahalala ny Jehovah, fa samy ahalala avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Tika zany le fanekena taloha izy dia efa tratra ela sy miantra dia madiva ho levona.
Ferimé zany. Lanitaty. Azontsika atao ve mihinana fanafody lanitaty? Antanino eo akaikinao hoe fanafody lanitaty na sakafo lanitaty? Ha? Misy dokotera eto. Misy fiantraikany. Sakafo lanitaty. Rehefa any amin'ny sport na soprite dia misy sakafo efa mitady lanitaty. Dia amidim-bo. Tsy mahasoa. Dikan'izany nanao fanekena tsara lavitra ny tompo ary fanekena tanteraka. Le fanekena taloha izy nisy tsiny. Ilay lalàny Mosesy nisy tsiny. Dia nomena antsika ny fanekena vaovao dia Jesosy Kristy maty ho antsika. Teo amin'ny hazo fijaliana ny solon'ny fahotantsika. Amen. Zay namela ny hevitsika, tavavana amiraitsika, ary zay rehetra ho amin'ny Kristy dia lasa olona vaovao izy. Alleluia. Efa lasa ny zavatra taloha. Izy tonga vaovao ireo. Ilay fanekena vaovao, zay fanekena tanteraka, ary tsy misy fanekena hafa intsony. Fa ilay fanekena vaovao, ilay raha Kristy nilatsaka ho fanadiovana ny fahotantsika. Zay rehetra nandray azy izy dia nomena herina hozy izy. Zanak'Andriamanitra. Ary anareo mandray ny fanomezana dia nino izy? Olona ho aminy aho sy andeha ho aminy, ary izy olo, ary zao Andriamanitra. Halleluia. Mahatonga anao amin'izay, rehefa tarihan'ny fanahy, rehefa fanahy masina amin'izay no manapaka ao anatinao, misy fahafahana tanteraka ao anatinao. Me mandroso amin'ny fahatanterahana isan'andro. Me tanteraka isan'andro. Amen. Tenendo akaikinao me mandroso amin'ny fahatanterahana isan'andro. Rehefa me miasa amin'ny fiainantsika ny fanahy masina dia me miroso amin'izay fahatanterahana zay isan'andro. Rehefa mamela ny tompo hiasa eo amin'ny fiainantsika isika dia miroso amin'ny fahatanterahana isan'andro isika. Aoka ny fanahy lalàna, aza vela zaka, anapaka ao amin'ny fiainantsika, na eo amin'ny fiangonana. Fa velao ny fahasoavan'Andriamanitra no anapahifana tanteraka. Ilay fanahin'Andriamanitra no tena hoe hitaky atsika tsirairay avy. Zaka lasaina bavy mahatoko ny tompo. Satria ny zavatra hitako efa nanomboka ny toriana teto ny filazantsara, dia nanomboka nahita fiovantsika. Sa tsy marina zany? Nahita tanora mahafofa manomboka me torotoro ny fony, mbola tsy tanteraka izy fa me ampiasain'Andriamanitra, me miasa ao anatin'ny Andriamanitra, asan'Andriamanitra zany. Za taloha saika kivy mihitsy satria aiza kay ty olony lalàna kay za. Ndraindray misy zavatra tiako tsara ny fiainan'ilay olona dia mametraka lalàna eo aminy. Nefa ilay lalàna apetraka eo aminy tsy manova azy akory. Teneny itsika ohatry zany. Sa tsy marina zany? Marina sa tsy marina e? Mametraka lalàna eo vaky. Ianao tsy mahazo amin'ny alina ihany.
zao any faravodiana tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo manao ianao an'izao zany hoe mametraka lalatsika niova isatsy niova agnanay izy moty me tsara velatsio anaty ianao ohatry zany hoe zanaka rehefa tsy eo le fotsika dia me tsara velatsio anaty ray aman-dreny fe moa zanaka me tsara velatsio eo anaty ray aman-dreny izy mody endry mody endry maman tata mody mody fa rehefa ny ivelany ohatran'le sovatapako fe any izy mifandombera zao le tia masosoka mety ao an-trano ao zany nadalandany ianao ato nefa ny zanako tena ohatry zao zanako ohatry zao vao teneniko bi maman maman oui papa onata fa zao alazana avao misy ohatry zany fa rehefa tena ny tompony miasa eo amin'ny fiainany tsy ho diso fanantenany ianao halleloia tenenao kaikinao tsy ho diso fanantenany ianao za tena misaotra ny tompony amin'ny asan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana ny amin'ny asan'Andriamanitra eto amin'ny tokantrano marina fa mbola tsy tanteraka zay fa zavatra trano zavatra hitako dia zao hoe marina fa nytendray a vo maiko oatra mesarotra ny zavatra hita na eo amin'ny tokantranonay fa mesaro misy zavatra andalovanay zay tsy maintsy atrehanay mivady fa tsapanao hoe filazantsara tena manovana filazantsara manovanao za mahita fiovana any amin'ny vady mahita fiovana eo amin'ny zanako mahita asany fanahy masina me miasa ndao tsika mela ny fanahy masina hiasa eo fiainatsika halleloia amin'izany izy dia tsisy niteny tsony aza mahalalany Jehova fa samy alalany Jehova hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely rehefa miasa eo amin'ny fiainanao fanahy masina izy no hitarika anao amen teneny eo akaikinao rehefa miasa eo amin'ny fiainanao fanahy masina izy no hitarika Andriamanitra mbola mahay manao fahakakana ary tena fahakakana lehibe indrindra dia niasa ny fanahy masina ao anatiny fotsiny halleloia manova ny alelantsika mino fahakakana ve ianao antanino akaikinao mino fahakakana ve ianao mino fahakakana ve ianao amin'io zanako io amin'io zanako io amin'ny vadinao io vadiko tsy ho avitra ntsony ngamba tohiza mivavaka ho azy dia mitohiza koa maneho fitiavana azy amen tohiza mitondra ny azy fijalinao ao anatrehany amen zay ane za tena mitena aminao hoe ty filazantsara ty ny zay dia ampy filazantsara Kristy dia ampy tsy mila mitovy délivrance ianao tsy mila mitovy fanambinana ianao tsy mila mitovy inona re ozona sy lalàna ianao tsika efa afaka amin'ny ozona teneny akaikinao fa zay ao amin'ny Kristy dia olo-baovao efa afaka amin'ny ozona tsika efa nandray an' Jesosy ianao a efa tafafindra ny ala nakany amin'ny fahafatesana avy any amin'ny fahafatesana makany amin'ny esory aminao zany hoe za tina mba misy ozona mihitsy jeria efa zao fa teny aminao hoe tsisy idirana ndraindray a misy fampianarana hoe rehefa nanota ny dadabe sy ny dadabe anao zay koa ny testamenta taloha zany dia mivaly aminao le izy raha tsy ao amin'ny Kristy anao dia mety mivaly le izy fa rehefa ao amin'ny Kristy anao a dia efa olo-baovao ianao efa afaka zany rehetra zany amena tsisy idirany dadabe anao mpamosavy na
Tsisy diran'izany intsony hoe nangalatra amin'ny bebe anay dia rehefa nanay an'i Kristy ianao dia olom-baovao ianao, olon'afaka ianao amay. Tenenao akaikinao olon'afaka ianao. Tsisy diran'izany intsony hoe izy avy nandray ny tananao. Tenenao izany mihitsy ny akaikinao tsisy an'izany hoe izy avy nandray ny tananao. Raha nisy olona nandray ny tananao tany aloha tany tamin'ny 1950 nisy nandray ny tananao. Tsy mila hoentina mavaka izany intsony ny tananao. Fa olom-baovao ianao. Fandraitsika mety misy fizahan-toetra kely dia tsy tonga ny volo sao dia mila hoentina mavaka ny tanana satria tamin'ny 1980 tadidiko mihitsy nisy olona nanao ahoatra izao. Finonom-pôty zany, efa afaka amin'izany tsika mainona. Tenenao akaikinao efa afaka amin'izany tsika. Efa ao anatina ao amin'ny tompontsika olom-baovao tsika. Mety izao tontolo izao mety hiaran'ny iozona sy ny rehetra. Raha misy fizahan-toetra eo amin'ny fiainanao tsy oza za fa lalan'ny tompony izy. Zava-drehetra miara-miasa. Tenenao akaikinao zava-drehetra miara-miasa. Halleluja. Tsy mahita sakamainty mandalo ianao, tena sakamainty zay finonom-poana. Tenenao akaikinao zay finonom-poana. Aoka itsika afaka amin'ny finonom-poana. Lolo-paty iny any tena misy katsatra keran'izany misy an'izao hoe misy ozona mihitsy ato misy kalany ohatra zao. Tsy mandaitra aminao tsony zany rehetrarehetra zany. Tenenao akaikinao tsy mandaitra aminao tsony zany rehetrarehetra zany. Amen. Amen. Rehefa nandray an'i Jesosy rehefa ao amin'ny Kristy fananay tsika tratra ny finonom-poana isan-karazany. Fa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia efa olom-baovao izy. Te hanafaka anao tompony ho any. Tenenao akaikinao te hanafaka anao tompony ho any. Halleluja. Manolora tena ho an'ny tompo atoloro ny fiainanao isan'andro hoentiny azo fijalianao isan'andro atreo izay tokony atrehanao miaraka amin'ny tompo fa tsy maintsy mivoaka mpandresy ianao miaraka aminy. Tenenao akaikinao tsy maintsy mivoaka mpandresy ianao miaraka aminy. Halleluja. Amen. Amen. Zany resaka verset azo lazana an'izany. Fa fotoana moa mandeha. Fa misy ny atao hoe ampidi-pianarana zao tontolo zao, filozofia zao tontolo zao, aza vela voasaky zany izy filozofia zao tontolo zao, ampidia zao tontolo zao, zany rehetrarehetra zany. Zany hoe nisy fampianarana zao tontolo zao zany lasa tafiditra ho am-piangonana. Fampianarana tany amin'izao tontolo zao lasa niditra tao am-piangonana dia mifangaro ny sainy kristianina, lasa tsy niazona ny Kristy intsony ilay loha fa lasa mivily tamin'ny fampianarana hafa. Ary zay ny tenin'Andriamanitra amin'ny andro farany olo izy lasa hitady fampianarana afalifaly ino izy. Afalifaly ny sofiny, hitady mpampianatra izy afalifaly ny sofiny. Zany hoe rehefa lavo ny tena filazantsara, rehefa lavo filazantsara ny azo fijaliana, zay lalana tery le izy. Lalana sarotra dia lasa mitady izy fampianarana afalifaly azy. Za miteny aminao mijoroa amin'ny filazantsara i Jesosy. Tenenao akaikinao mijoroa amin'ny filazantsara i Jesosy. Tenenao aorinanao tena mijoroa amin'ny filazantsara i Jesosy. Mety misy ady atrehanao lasa navao fa aza miala ao amin'ny Jesosy ianao. Amen. Tenenao akaikinao aza miala amin'ny Jesosy ny filazantsara ianao, aza mivily makany amin'ny fampianarana hafa. Ho ten'Andriamanitra raha manana akanjo roa ianao dia hanina hoanina dia mionona amin'izay. Fa izy tsy andao apiny mihitsy izy tsy andao anao na anino izy afoy anao akoho. Tenenao akaikinao izy tsy andao anao na afoy anao akoho. Inona tiany tenenina amin'izany? Tiany tenenina amin'izany dia hoe
nini andalovanao dia mitsoho ianao. Amen na? Mitsoho ianao. Aza miala, mety misy fakapana, fa mitsoho. Fa tsy andao anao izy. Itsoho eo aminao foana izy. Popovony aminao. Io Andriamanitra io dia tsy mba nandao. Ary tsy andao izy. Tenenao kaikinao tsy mba nandao anao ary tsy andao anao. Halleluja. Halleluja. Mampahery ny tandroa, mampahery ny rehetrarehetra. Tsy andao anao izy. Amen. Aiza ihany ary ny anjara. Matoky ny tompo e. Tenenao kaikinao matoky ny tompo e. Amen. Na dia misy miteny ary ianao efa ohatr'izao ianao ohatr'izao fa aiza foana ary matoky ny tompo e. Amen. Aiza ihany ary ty zaty matoky ny tompo fa tsy andao anao izy nahafoy anao. Amen. Aza mety tratry ny fakapana. Ianareo tanora izay mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra matoky any tompo. Fa Andriamanitra manana planina tsara ho anareo. Tenenao kaikinao Andriamanitra manana planina tsara ho anareo. Zao tontolo zao tena misarika mihitsy mba ho tafiditra ao anatin'ny engrenage ny tanora ny lehibe, tena misarika mihitsy fa mijoro ianao. Mety mafy, mety sarotra, mety misarika anao zao tontolo zao. Fa mijoro ianao fa ho hitanao io fijoroanao izy valiny ao arinao. Amen. Tenenao kaikinao io fijoroanao io misy valiny ao arinao. Any ampiasana mety misy fakapana, mety misy zavatra be da be any ampiasana mba hahatonga anao tsy haiko hoe angala tety ve sa aninona sa. Fa mijoro amin'ny fahamarinana. Amen. Rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ianao, mahatoko ny tompo. Tsy andao anao na hafoy anao akory. Efa nanomboka nandray zao filazantsara zao dia betsaka ny fizahana rehetra. Atramizao moa dia mbola betsaka ny ady atrehana. Fa ny zavatra tsapa dia zao tsy mba nandao Andriamanitra. Halleluja. Tenenao kaikinao hoe tsy mba mandao Andriamanitra. Tsy mandao antsika ny tompo. Mijoro ianao. Halleluja. Halleluja. Tenenao kaikinao mijoro ianao, mijoro. Aza manaiky avily ty fampianarana rehetrarehetra ty. Fomba fito azahoana vola haingana dia haingana. Zany ilay fampianarana mafalifaly sofo fomba fito azahoana vola haingana dia haingana. Ianao amin'io ananan'olona tosa na ianao io mba mandalo azy. Matoky an Jesosy. Hidebora ny zavatra tsy nety natao dia matoky ny tompo. Halleluja. Mahita olona niatry, tsy zay ihany fa nahitana lasana vavy any niatry. Nareo mametra-panontaniana inona ihany ty Jesosy, aiza ihany ty Jesosy. Fa rehefa ty aoriana manomboka mahita mangirana ianao eo amin'ny fiainana, manomboka miasa eo aminy. Halleluja. Ka zao tsika ka lasana vavy amin'ny ela ny fanahy masina iasa. Atoko fanahy masina tsika. Fanahy masina ianao no miasa eo amin'ny fiainana. Fanahy masina tsy tia dia amin'ny herin'ny saina intsony zay natanjaka io. Fa miranao zay. Hitanao toetry ny vadiko fa matoky anao fanahy masina. Amen. Zay tondra ny azo fijaliako za aneo fitiavana azy foana fa matoky anao. Amen. Matoky anao fanahy masina. Matoky anao atompony amin'ny hoavy. Matoky anao azo ka mbola misy toetra zay mbola dia matoky ny tompo e. Manana faharetana aminy. Amen. Amen. Teneny farany eo akaikinao manana faharetana aminy. Amin'ny olona zay mety ananao faharetana manana faharetana.
eo amintsika hoe lewa ka, lewa. Ka mbola manao farany eo. E nanao farany eo, tsy hitanao kory, atao fa nataony any ny atao. Mahapikiry fanahy masina. Tô tsika hitsangana ivavy.